MG Batelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV. Des équipements abordables et de qualité. Batimax, la qualité au meilleur prix. Vous présente Ni Vava. Big Cristal, penina tena azo antoka. Lolotranao ny fampalalam-baovao. Tsy manana politika mazava momba ny fampanananasa ny mpitondra fanjakana amin'izao fotoana izao. Hony teo anivo ny randrana sindikaly. Ny ampitombo ihany koa ankehitriny. Ny mpiasa mirona makany amin'ny asa tselika noho ny tsy fisian'ny asa matotra sy ny orinasa afaka mandray ny mpiasa maro eto amintsika. Miteraka savorovora amin'ny vahoaka ho tsy mena sy toliara sy ny fianakaviany. Ny fikaisan'ny mpitandro filaminana isambotra ny Tony Perquin izay mpanolotsiany eo anivon'ny commune ambonivohitra toliara ny marina teo. Ahina ho toy ny lahy fitoriana azy noho ny ampamoaka izay nataony mahakasika ny raharaha varisimba avy any Mahajanga tonga tao toliara izao tranga izao raha ny zava-misy anantoerana no jereny. Nosamborony mpitandro filaminana frantsay teo ampahatongavany tao amin'ny serana ampiara-manidina ao Frantsa ao Malial ilay miliardera franco-russe sy mampitelopolo taona mpanorona tambazotran-tserasera fandefasana afatra miafina telegram. Antony nisamborona ity farany ary anenjeny fanjakana frantsay azy raha ny fanazavany ireo mpanao famotorana ny tsy fampian'ny sivana sy ny tsy fandraisana andraikitra manoloana ny fampiasany ny afatra miafina ao amin'ny telegram mba ity. Ny andinin'ireo ary arahinao afaka segondra foy. Manatry ny araba toko lasy toko avy amin'ity aliny alady fa 5 ny volana aogositra taona 4 sy 10 ety tonga soa indray tolivony fotoana ny fampalalam-baovao amin'izao ala zao toko lasy toko vavy de anagalana ho an'ny tokantrano any hanaraka izany hatramin'ny farany. Tsy manana politika mazava momba ny fampanananasa ny mpitondra fanjakana amin'izao fotoana izao raha ny nambarany teo anivon'ny randrana sindikaly. Miampitombo ihany koa ireo mpiasa mirona makany amin'ny asa antselika noho ny tsy fisian'ny asa matotra sy ny orinasa afaka mandray mpiasa maro eto amintsika. Raha ny fitaranana voaray eo anivon'ny randrana sindikaly amin'izao fotoana izao mpiasa manodidina ny 300 indray ankehitriny no fantatra fa tsy maintsy alefa chômage teknika mandritra ny 3 volana izay ampitombo indray ireo olona sy anasa eto amintsika raha ny fanazavana. Mitombo hatrany ihany koa io fahaverezana asa io eto amintsika saingy tsy misy politika mazava apetraka ny mpitondra fanjakana mahakasika ny fampanananasa. Miara-mahitsy sika zany ary ny randrana sindikaly moa miteny an'izay foana hoe tsy mazava ny politika hoentin'ny fanjakana ho an'ity le resaka tena amin'ny tontolon'ny asa ity satria mieritreritra zany ny fanjakana ary hita amin'izao mikasika an'ireo le hoe lalàna avoakany nefa tsy ajain'ireo aty amin'ny fiteritriny asa eritreretina zareo zany hoe ambinambon-javatra fotsiny ny mpiasa sy ny tontolon'ny asa fa mieritreritra zareo hoe zany sosialy zany de le fizarana zavatra mbola misesy moa zao mitoy moa zao le hoe mizara vavary tsy mizara zavatra kely arapaka eo de vitany vahoaka tsy zany efa nandritry ny 9 taona nataon'ny fanjakana zany fanjakana teo alohan'izao koa nanao an'izany fa ny fanampiana kely etserono fa tsy hita fiatraikany teo amin'ny fandrosoana mihitsy zany le izy. Tsy voafehin'ny fanjakana ihany koa ny mametraka ny laharam-pahamehana amin'ny asa tokony ho atao ka mampikorosofana ny fiainam-pirenena. De zay ny todinany amin'ny fanjakana hoe io moa zany le navoaka tany navoakan'ny olona anatin'ny réseaux sociaux hoe lay téléphérique namirapirana be iny mahazo 12 500 tracteurs zay nambarany any anaty réseaux sociaux any raha ohatra ka nanaovana an'izay sa tsy miteny hoe ratsy ny téléphérique tsy ao anatin'izay fa sika zany tsy tokony hiazakazaka amina zavatra mamirapirana nefa ny oron'ny fanjakana maika be na zavatra mamirapirana ary zay moa ny tenena ny randrana sindikaly hoe amin'izao fotoana zao lay mpiasa zay tsy nieritreretin'ny randrana sindikaly taraina ty amin'ny randrana sindikaly lasa mitaraina ty daholo reny le mpiasa teny reny mpanety mpanao soudure ny mpanao ny cyber zay mampiasa courant rehetra zany satria rehefa naheno an'le fitabataba ny randrana sindikaly izy hoe rehefa mitapaka ny any amin'ny toeram-piasana de mijanona le asa dia tsy mandray karama le mpiasa mio de farany volana mienany karama de miady any an-trano
lasa mirona makany amin'ny asantseliky ny akamaroan'ny malagasy amin'izao fotoana izao noho ny tsy fisian'ny asa izay tsy ampirahateo ny orinasa afaka mandray ny mpiasa maro noho ny tsy fahatomombaniny eo amin'ny lafin'ny herinaritra izany na ihany koa ny fahasarotana amin'ny fikarakarana ireo antota taratasy rehetra mba hafahana miditra eo amin'ny sehitry ny ara-dalàna. Any toliara vetivety ndraiky kosa miteraka savorovory amin'ny vahoaka ao tsy mena tsy toliara ao sy ny fianakaviana ny fikasan'ny mpitandro filaminana isambotra ny Tony Perquin izay mpanolontsaina eo anivon'ny commune ambonivohitry toliara tao ny marina teo ahina ho toy nylay fitoriana azy noho ny ampamoaka izay nataony mahakasika ilay raharaha vary simba avy any Mahajanga tonga tao toliara tao ity tranga ity. Bonhomme Élysée. Hatahirana ny animponina eto amin'ny fokontany tsy menatsy io maraina io manoloana ny fahatongavany mpitandro filaminana maromaro misaron-tava isambotra any Tony Perkins izay mpanolontsaina eo anivon'ny commune ambonivohitry toliara tsy tratra tao an-trano anefa ity farany ary mbola tsy niverina hatramin'izao raha ny fitaraina ny fianakaviana. Entre 10 sy 0 angamba iny misy tonga teo force miharo eo amin'ny 20 eo angamba reo misy mitondra kagola misy mitondra basy aka 47 Kalashnikov arme jusqu'au dent hoy ny filazany vahiny azy de gaga moa ny tenako rehefa reo tonga ao zany anontany hoe iza nareo ino anatin'ny tenareo mitady ny Tony Perkins hoy zahay tsofoka reo nilitsy reo ato tsy nahita ninona de vita zay niantso reo ny lehibe njeo nanao compte rendu hoe tsy ato Tony Perkins fa zanany no ato de rehefa vita le antsony tonga de nanontany aho ino ny antondianareo ao amin'ny raha nambo sy malaso toy tsisy raha hainay hoy reo fa zahay hoy baiko fotsiny iray de vita iny nangalaky numéron'ny papako reo de nameko an'izao numéronny de tsisy resaky ino reo de lasa nandeha am'izay reo. Maneho ny ahiahiny amin'ny fomba fikarohan'ny mpitandro filaminana ity mpanolontsaina ity ny fianakaviana amin'izao fotoana. Niantso ny papako am'izay ao am'izao tsy azo antso e gaga tsy haiko na hoe niazo azy nila azy teo rey na manao akory njazaho koa tsy eriky henany zao mitaintaina nay koa mangataka anareo zay mba mahita anazy na anareo manam-pahefana zay na olona civil zay mba hanome vaovao ahy lefa tena mangitikitiky ty haiko henany zao tsy haiko ty raha ataoko. Manameloka izao fiketsika ataon'ny tompon'andraikitra manome baiko amin'ny fisamborana any Tony Perkins izao ny vahoaka eto tsy menatsy ary mangataka ny amoahana azy tsy misy atakandro. Ny raha lahinay ny zainay tsy namono olo tsy nanolana olo resaka politiky ve sa ino nahatonga azy nanamborana azy teto tamin'ny 6h du matin ny olona milaza vaovao marina kosa roa atao fanamborana hoatran'ireny de tsy henkenay zany baka voalohany ziky farany aiza ny tany misy azy am'izao satria na zahay fianakaviany koa ka gaga na vahoaka tsy menatsy eto ka gaga tsy hanaiky zahay na amin'ny fotoa ino laha tsy mivoaka Tony Perkins. Raha tsy ahivina nisy nitory noho ny ampamoaka nataony tao amin'ny Facebook mahakasika ny raharaha vary simba avy any Mahajanga tonga teto toliara ity mpanolontsaina ity herinandro vitsivitsy lasa izay ary efa eny amin'ny fitsarana ny raharaha ahian'ny mpanara-baovao ho toy ny io raharaha io sy ambadika politika izao tranga izao raha ny zava-misy nojerena. Rehefa avy any toliarantsika dia viditra vetivety ao Antsirabe reny vohitry faritra vakanakatra ndraiky kosa ao anatin'ny pejin'ny finoana nandritra ny 5 andro no nanatanterana ny fianambiany dia ny fahafolo ny sampana tanora kristianina ny STK eo anivo ny fiangonan'ny Jesosy Kristy eto Madagasikara na ny FJKM manerana noisy izay ny farana tamin'ity androany ity tratra ny tanjona ary tafita ho an'ireo tanora manodidina ny 2,5 tonga tena toerana raha ny nambaran'ireo tompon'andraikitra mahakasika izay. Nisokafana tamin'ny fomba ofisialy ihany koa ny tonjobily fankalazany ny 10 taona ny orena nyty sampana tanora kristianina eo anivon'ny fiangonana FJKM ity. Andro nirina kolotavy Antsirabe. STK miorina tsara miazakazaka ho an'ny filazantsara io ny teny fanevana hoentina ny velabelarina nandritra ny 5 andro teto amin'ny lycée André Resapa teto Antsirabe izay fobe nandraisana ny fionambe nasionaly andiany fahafolo ny sampana tanora kristianina eo anivon'ny fiangonana FJKM. Ny vondrona teto avokoa ireo sampana tanora kristianina avy eo anivon'ny sany FJKM manerana nosy nandritra io fotoana io tratra ny tanjona ary tafita ny afatra ho an'ireo tanora manodidina ny 2,000 izay nanatrika ity fionambe nasionaly ity.
omby ihany koa ny fandraisana azy ireo ary anisan'ireo fiaonam-beny afaka sy be mpizaky indrindra ity andehan'ny fahafolo ity hoy ireo tompon'andraikitra avy eo anivony Pro National ny SDK. Tino anisan'ny fiaonam-be naomby indrindra satria nandalo Covid tsika ny 24 dia ny fiaonana farany mantsy tamin'ny 2 taona natao tany Toamasina dia somary vitsivitsy ny olona fa raha ny fandraisana ny mpamonjy fiaonam-be zany tamin'ity indray mitoraka ity dia ny baditra fotsiny no efa tany amin'ny 2,000 tany many ny baditra maro nefa n'ireo sasany izay tsy nitondra baditra ao koa ireo zazakely izay tsy nividy baditra dikan'izay ny fahamarona zany hoe tena ny fahavonona ny olona hiatrika an'ilay fiaonam-be sy ny fahavitriana tena hafa mihitsy ny tamin'ity indray mitoraka ity fandraisana rehetra izay natao teto dia tena nahita mbokany mahafinaritra avokoa ary tena nitombo finoana araka ny teny faneva hoe SDK miorina tsara miazakazaka ho an'ny filazantsara. Natomboka tamin'ity fotoana famaranana ny fiaonam-be nasionaly ity ihany koa ny fanokafana ny taonjobily ho an'ny fankalazana ny 10 taona ny joroany ity sampana tanora kristianina eo anivon'ny fiangonana FJKM manerana ny Madagasikara ity raha nambarana ireo tompon'andraikitra hatrany. Fanokafana ihany ary nararotiny izao fiaonam-be izao mba ahafahana manokatra izany fa mbola ho hitantsika eo ihany ny andinindininy sy ny programa mahakasika ny 10 taona satria tena fiavaozana lehibe eo anivon'ny fiangonana araka ny teny faneva hoe asehoiny tenanareo ho fianarana amin'ny asa tsara rehetra ao amin'izany 10 taona ny SDK FJKM zany. Araka izany dia nofarana nandroany alahady 10 ny volana aogositra 2024 ny fiaonam-be nasionaly andihan'ny fahafolony sampana tanora kristianina avy eo anivony fiangonana FJKM izay natao teto amin'ny Raivohitra ny Vatrivakina Karatra. Any Mahajanga ndraiky kosa nanamarika ny andro manderan-tany ho an'ny tanora ny tao Mahajanga tao dia amin'ny alalan'ny fanentanana ara-pahasalamana sy ny fampizarana ndraikefy eo amin'ny samby tanora no natao naritra izany etsika tao anatin'ny 2 andro teo anivon'ny Maison de Jeunes ao Bardey Anjaroera. Niompana tamin'ny fanentanana ny tanora teo amin'ny tontolo ny fahasalamana ny andro voalohany tamin'ny etsika fanamariana ny andro maneran-tany ho an'ny tanora ho an'ny teto Mahajanga. Tanora maromaro no niara-nentana nitondra ny anjara brikiny tamin'ny alalan'ny varandresaka narahina ady hevitra mikasika ny tontolo ny fahasalamana teto. Fotoana zao manko tena hoe misehatra amin'ny fahasalamana zany ny fikambanana zany dia misy moa zany ny namana miteny hoe manomboka mitombo be amin'izao fotoana zao ny isan'olo tratran'ny IST et VIH amintsika Mahajanga eto dia aveo koa moa zany tamin'ny volana ty teneny ny isan'andro misy IVG foana zany miakatra ao noho izany hoe voka loloatra dia zay zany mahita hoe ao anatin'ny vatana salama koa no misy ny saina matsilo dia zay zany nahatonga hoe tena anisan'ny ilayntsika zany fahasalamanana adolescent et jeune zany ndao ataontsika amin'ny andro voalohany mihitsy izy amin'ilay mbola manintsinintsy zany loha. Ankoatr'izay dia nisy ihany koa ny fifamizarana traikefany amin'ny fitantanana orinasa izay nataony ireto tanora ireto sy ireo karazana fiofanana mahamaim-poana ahafahan'ny tanora mivelatra sy mamorona asa ialana amin'ny tsy fananana asa nandritry ny 2 andro moa ny etsika izay natao teto Mahajanga izay natomboka tamin'ny diabeny ny filaminana. Izay ny tapany voalohany teto anivon'ny fampahalalam-baovao isanty vetivety aloha sika ato anatin'ny ireto dokavatra ireto telefôny indray ary. Musique et Universal Music Africa présente Franglish, un concert au Palais des Sports ce dimanche 22 septembre à 15h. Prépare-toi à un live de ouf. Sono, lumière, effets spéciaux par Ivanko. Achète tes tickets sur ticketplace.io. Massine Issourag, Massine Musique, sponsor Telma, Radisson Blue Hotel, World Cola. Excusez-moi, j'ai le droit ou pas? J'ai le droit? Chafuza kwa mineai, acharova kuwakai, tiki tiki vo mandenga, masuanuti. Pour la prochaine fois, Big Crystal, le stylo toujours fiable.
Ny tapany faharoa eto amin'ny fampalalam-baovao tompoko lasa tompovavy dia mbola anagarana ao an-trano naraka izany hatramin'ny farany. Ny tohiteny ankarobato akaiky ny arefasana indray ny androany. Ny fivarotan'ny fitaovam-pianarana amin'ny vidiny mirary izay karakarainy ny fikambanan'ny vehivavy malagasy mbaramiaingy na ny VMMM izany. Etsika izay natao anampiana ireo ray aman-dreniny mpianatra amin'ny fividianana ny fitaovam-pianarana indrindra amin'izao herinandro vitsy mialohan'ny fidiran'ny mpianatra izao. Daniela Minokso. Tsy takona fenina, sahirana tokoa ny ankamaroan'ny vahoaka malagasy amin'izao fotoana. Hita taratra izany amin'ny fitotonga ny fahefa-mividin'ireo ray aman-dreny mampiana-janaka eo amin'ny lafiny fanjifana fitaovam-pianarana ho ny mpikambana eo anivon'ny fikambanana vehivavy malagasy miara-miainga. Ho fanampiana ireo ray aman-dreny mampiana-janaka manoloana ny falafosan'ny vidin'ny fitaovam-pianarana araka izany no tohizana tamin'ity taona ity ny hetsika fivarotana fitaovam-pianarana amin'ny vidiny mirary ka isan'ny sitraka izany androany teo anivon'ny komuna Ankarobato. Raha ny teto aminay manokana aloha tena hita hoe raha mampitahan le isa-taona le hetsika fataonay isa-taona zany dia tena hita hoe latsa-pahasahiranana tanteraka ny vahoaka amin'izao fotoana izao satria raha ny fahefan'ny vidiny teo aloha tsy mitovy amin'ny fahefan'ny vidy amin'izao fotoana izao tena hoe sahirana tanteraka tena sahirana ka izay indrindra zany mahatonga anay safidy manokana hoe ohatrany Ankarobato manokana moa zany dia ny safidy hoe aleo hitarina jusqu'à 6 septembre satria anoany efa mba miditra amin'ny mpianatra dia any zany izay vao mamarana anazy. Ankilany, ilaina ry zava-dehibe ho ireo ray aman-dreny mampiana-janaka ny fisiana hetsika fanampiana ireo ray aman-dreny amin'ny fampidirana mpianatra tahaka izao. Ny ankamaroany ireto farany izay mihazakazaka mividy izay fitaovam-pianarana izay amin'izao fotoana, herinandro vitsy tsy hatongava ny fidiran'ny mpianatra. Zao mihitsy zao vao mividy fitaovam-pianarana fa dia faly sy mankasitraka ny fanentanana zava dia tena fanampiana lehibe indrindra nataonareo. Tena ilaina mihitsy aloha e, tena ilaina satria amin'izao vidim-pianana izao manko tena misarosarotra kokoa. Izao zany izy tena akasitrahanay zany satria eto mba hitanay hoe mora kokoa ary tena fanentanana ho anareo sy ho antsika tsirairay mba netana hoe hividy fitaovana ho amin'ny mpianatra zany. So tsy abetsaka ny vehivavy malagasy miara-miainga amin'ny fanampianan'ny ray aman-dreny. Izay zao miandry an'ilay hetsika foana isa-taona satria manampy be ry zareo dia misaotra betsaka ny vehivavy miara-miainga malagasy. Ho fanampiana ireo ray aman-dreny araka izany, hitarina hatramin'ny 9 septambra ho avy izao any Ankarobato manokana izay hetsika fivarotana fitaovam-pianarana amin'ny vidiny mirary izay. Tsisy diso anjara fa hisitraka izany avokoa ireo fokontany fito mandrafitra ity komuna ity. Ankilany, itoheny manandrina distrikana Avaradrano sy Etsitsihafà distrikana Tsimondrano any Rapitso izay hetsika fivarotana fitaovam-pianarana amin'ny vidiny mirary izay. Tsy maty akory ny teatra malagasy na dia lasa fiangonana avokoa ireo toerana natokana ho an'izany eto amintsika ho ny teo anivon'ny kompania Dioary. Izy ireo izay tsy mitsahatra mampiofana ihany koa ireo ankizy sy ny tanora malagasy ilofo sy andala misy kokoa makasika an'izay teatra izay. Gaetan Andriatsilavo. Any am-piangonana sisa ny mahazo sehatra ny teatra na ny tantaran-tsehatra eto amintsika amin'izao fotoana ary nivadika ho fiangonana ireo toerana natokana ho an'izany. Trampokon'olona Analakely lasa fiangonana, trampokon'olona Sotro lasa fiangonana, le cinéma taloha rehetrarehetra lasa fiangonana, dia normal any am-piangonana sisa misy teatra. Ho an'ny kompania Dioary manokana izay misehatra ao amin'ny tontolon'ny tantaran-tsehatra, tao anatin'ny taona maro no efa nangatahana ireny toerana ireny averina ho an'ny teatra, saingy ady zay ka hatramin'izao tsy nisy ny aino izy ireo. Ho avy izao ny fifidianana beny tanàna, mbola mitohy izany fangatahana izany. Orbe ny tanàna Antananarivo amin'izao sy indrindrindrindra ianareo le mbola ho avy sy faninana eo averenao amin'ny mpanao teatra tompoko ny trampokon'olona Analakely sy ny trampokon'olona Sotry ary ny trampokon'olona Besarety. Fa anaovana teatra ny nanangana ny vazahany reny ary mbola nanaovana teatra reny rehefa naleo tenitsika tamin'ny taona 90 tamin'ny taona taty amin'ny taona 70 taty dia tonga taty amin'ny taona 2000 moa dia lasa trano fivavahana reny toerany reny. Nanana ny lazany ary nanana ny nampiavaka azy ny tantara-tsehatra malagasy fahiny izay tsy fahita firy intsony amin'izao fotoana. Ohatra amin'izany ny troupy Zanety, ny kompania Miangaly, ny kompania Dioary sy ny sisa. Vokatry ny tsy fisian'ny toerana ahafahana manatanteraka aseho, tsy hita intsony izy ireny
na ireo mpandimby azy ankehitriny. Ny any misy isa zay dia mpanao théâtre de rue 4 mihirahira sy manao fihetsiketsehana sy olona dala manao fampisampisehoana mihinana bibilava reny sisa mpanao théâtre velona dia tsy mpiazana vola zay ambanin'ny compagnie Mengala efa niezaka mba hanao an'ireny fa tsy mety satria lazain'ny olona fa olona dala raha eo analakely ianao manao théâtre zany dia mba hoe tsy mpiazan'ny olona vola mbo mety avelona ihany agnamany a fa ho an'ny olona mpijery dia ohatrany hoe olona dala ianao dia matetika koa moa mifaninana aminao eo ihany ry mpitory-teny. Na izany mbola velona tsy resiny ny fanatotoloana sy ny firoborobon'ny teknôlôjia ny teatra. Rehefa nisy ny sary-pika nisy zany no fankatsara le mbola le taloha be dia niteny dolo ny olona hoe maty hatreo ny hosodoko fa maty ve ny hosodoko. Rehefa nisy ny vidéo dia niteny dolo ny olona hoe maty ny cinéma fa maty ve ny cinéma. Rehefa ninina teknôlôjia nisy rehefa nisy ny sarymetsika sy ny anina dia maty ny teatra tsy maty zany ny teatra ary tsy ho faty mandrakizay ny teatra. Tsy hoe mpanabe fa sokajiana ho mpanakanto ireo mpanao teatra. Rehefa mahazo zavakanto nefa ny olona dia afaka manabe ny tenany sy manabe ny hafa. Izay anton'izay no herosoana amin'ny fampiofanana izay rehetra liana amin'ny tantaran-tsehatra. Ny fampiofanana teatra iarahana amin'ny akta izay sokatra indray ny volana septambra ho avy izao raha toka ny ato tao anatin'ny roa taona farany. Tontolon'ny fanatanjahantena indray kosa norombaina ekipany BBCM avy eto Analamanga ho an'ny sokajy vétéran vehivavy ny tompon-daka ny Madagasikara. Nandritra ny lalao izay notanterahana androany tetsy amin'ny kianjan'ny Bareny Mahamasina ary ny ekipany BC Blind kosa ho an'ny sokajy lehilahy no nandrobaka ny Amboara rehefa nandavo ny ekipany BCR teo amin'ny lalao famarana. Tontosa androany tetsy amin'ny kianjan'ny Bareny Mahamasina ny lalao famarana ho an'ny fadina ny tompon-daka ny Madagasikara sokajy vétéran Homme Masidam ho an'ny taom-pilalaovana ho an'ny taona 420. Teo amin'ny lalao famarana ho an'ny sokajy vehivavy ny ekipany MMBC Analamanga izay manao akanjo fotsy no ny fampitana tamin'ny zareo avy any avaratra dia ny ekipany ASVD Fitefa avy any Sava. Niondrika teo anatrehany MMBC Analamanga ry zareo avy any avaratra tamin'ity lalao famarana ity. Na teo aza ny fisian'ireo mpilalao efa ampitreke fa tonga André Priska sy Lydia ho an'ny ekipany Fitefa ity. Vala amin'ny telopolo ho an'ny MMBC Analamanga raha raiky amin'ny telopolo kosa ho an'ny Fitefa avy any Sava no nisara andro tota tamin'ity lalao famarana ity. Ho an'ny sokajy lehilahy indray kosa ny ekipany BCR Analamanga miakanjo fotsy no niona tamin'ny ekipany BC Blind Analamanga izay manao akanjo maito amin'ity sary ity no niatrika ny lalao famarana izay. Nafanatanteraka ny fiaona teo anivon'ny rotonta ary samy nampiseho ny fahaiza-manao ny anindany ny anankilany. Tamin'ny isa tery de tery no nandavony ny BC Blind ny ekipany BCR Analamanga nahitana Ndribo sy Azo Magaga sy ny tarany raha toka 770 no isa azo ny BCR 770 kosa ny isa ho an'ny BC Blind. Ny ekipany BC Blind araka izany no nandrobaka ny amboran'ny Madagasikara ho an'ny taom-pilalaovana ity ho an'ny sokajy vétéran Homme. Tivin nanomboka tamin'ny 17 Aogositra teo ary nefarana andro any ity fiadina ny tompon-daka ny Madagasikara sokajy vétéran ity izay nokarakarain'ny fédération na malagasy ny basketball. Nafana ny lanonana niarahana tamin'ny tarika mars 4 tetsy amin'ny Palais des Sports Mahamasina tamin'ity androany tolakandro ity. Tafahoana ny tesinymanina ary niarany vetsovetso ireo hira ny tarika tsy afaka mbava ny mpankafy. Nderahantsika ny sombosombo ny ambiance atao anatin'izay fampisehoana ny diarana tamin'ny tarika mars 4 izay.
eo amin'ny maresaka iraisam-pirenena indray kosa no sambory ny mpitandro filmirana frantsay teo ampahatongavany tao ministère nampiaramiridina tao frantsa ombaly al ilay milliardaire franco-russe 7 taona mpanjorona ny tapazotratseratsera fandefasana avatra miafina toy ny telegram antony ny samborona ity farany sy anenjehany fisarana français azy raha ny fanazavany ireo mpanao famitorany ny tsy fampiany sivany sy ny tsy fandraisana andraikitra manoloana ny fampiasana ny afatra miafina amin'ny telegram izay lasa ampiasaina amin'ny fanaovana esika tsy mendrika tahaky ny fisolokina ny fandefasana oronan-tsary mamofady sy ny maro samihafa le zay ko tompo lasy toko vavy no entiko mambavitra ny fotoana ny fampalalambavao tamin'izao alina izao soraka anao tena tokantrano naraka ny vaotsika hatramin'ny farany mametraka ny veloma mandrapitafa ho amin'ny manaraka indray tompoko lasy tompoko vavy veloma tompoko Big Crystal, penina tena azo antoka. Vous a présenté Ni Vava. Des équipements abordables et de qualité. Batimax, la qualité au meilleur prix. Vous a présenté Ni Vava. 5G Batelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV.